Rehefa nikaroka ny zanak'olombelona taty aoriana zany a momba an'io resaka adalàna io dia nahita ny siantifika, ny psikôlôga, ny dokotera fa ny adalàna dia misy fahasembanana zany a ao amin'ny sain'ny olona iray, zany hoe ao amin'ny ati-doniny zany a misy karazana zavatra tsy mety zany a ao amin'ny sela amin'ny ati-dohan'ny olona iray, ka mahatonga ny olona izay hoe tsy manana intsony zany a ny fahafantarana ny ratsy sy ny soa, ohatra zany a tena hoe miaina amin'ny tontolo hafa mihitsy zany a ny ataontsika hoe adalàna na hoe folie zany, zany hoe irony karazan'olona izay tsy mahatsiaro tena intsony izy zany amin'ny zavatra lazainy a, tsy mahafantatra intsony izy zany a ny olona manoloana azy, tsy mahafantatra intsony ny zavatra hohaniny, ohatra zao a mihinana savony izy, eritreretiny fa mofo ohatra ilay savony, zany hoe tena tontolo hafa mihitsy zany a no iainan'ny olona iray. Izay zany a ny hoe tena ataontsika hoe folie zany a raha ohatra zany a amin'ny hoe terme médical izany. Misy ihany koa nefa ny atao hoe areti-tsaina. Ny tany saiko teo zany a dia tena hoe asembanana ara-tsaina, fa misy indray zany a ny hoe areti-tsaina. Ny ao anatin'ny areti-tsaina indray zany a dia ilay karazana aretina mety tsy ho hita aty ivelany izany zavatra izany a, fa mety amin'ny fombafomban'ilay olona andavanandro zany a no mety ahitana, fa manana areti-tsaina zany a ny olona iray. Ka ireo karazan-javatra ireo zany matetika aloha dia misy ihany a ny hoe karazana possibilité zany a ny anasitranana ny karazan'olona ao anatin'izay hoe areti-tsaina izay a, arakaraky ny hoe fomba fisehony sy ny hoe inona no antony zany a nahatonga an'ilay areti-tsaina. Fikarohan'ny zanak'olombelona zany a eo amin'ny resaka psikôlôjia, resaka psikiatria, eo amin'ny resaka fitsaboana ara-medikaly zany a no nahitana an'izay karazan-javatra izay. Ka efa niresahako teto ohatra ny hoe ny resaka dépression nerveuse a, ny arerahan-tsaina izany a, mety maro dia maro ny zavatra mety mahatonga ny olona iray zany a ho rera-tsaina. Ny stress amin'ny fiainana andavanandro a, ny zavatra hohaniny a, ny environnement, mety misy ihany koa karazana hoe héréditaire ihany koa ao anatin'ny dépression nerveuse izany, kanefa dia azo sorohana tsara mihitsy zany a io karazana areti-tsaina io. Ity zavatra iray ity zany a no tena tiako homarihana zany a amin'ny hoe karazana areti-tsaina misy eo amin'ny zanak'olombelona izay a mety manakorotana ny fiarahamonina, kanefa ny akamaroan'ny sarambabem-bahoaka dia tsy mahalala an'io karazan-javatra io, dia tsy inona zany a fa ny atao hoe pulsion. Ny pulsion zany a dia ilay karazana faniriana tsy hay tohaina zany a ao amin'ny olona iray a anatanteraka zavatra iray izay a mitondra azy zany a any amin'ny ataontsika hoe fahafinaretana izany. Ka ny pulsion zany a dia mety andeha any amin'ny fikorontanan'ny fiarahamonina sy ny fikorontanan'ny tenan'ny olona iray, ny fikorontanan'ny fahasalamany. Ny pulsion kosa nefa dia mety hatsara ny olona iray, hatsara ny fiarahamonina, ary mety hiteraka vokatsoa maro zany a ao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Inona zany a ireo hoe karazana pulsion izay mety manimba ny olombelona? Ohatra efa niresahako teto ny pulsion izany hoe ny faniriana tsy hay tohaina, ohatra zany a ny hifoka sigara, handray zava-mahadomelona, ny hisotro toaka.
misy zany ireo karazan'olona izay hoe tafiditra ao anatin'izay hoe tontolo izay zany dia manana izy zany an'ilay pulsion na ilay ataontsika zany hoe faniriana tsy aitohaina mihitsy zany ny andray an'ireo karazan-javatra ireo satria ireo zany no mahatonga azy hanana ny karazana stimulation na ny motivation zany ahafahany manatotosa ny fiainany andavanandro ny zavatra rehetra izay ataony zany raha ohatra izy ka tena efa ao anatin'ilay ataontsika hoe zany hoe fiakinan-doha tanteraka zany dia tsy mety izy zany tsy afaka anatotosa asa iray na anao ny fiainany andavanandro zany izy raha ohatra ka tsy mandray an'ireo karazan-javatra ireo ao anatin'izany daholo ny fiakinan-doha be amin'ny resaka siramamy fiakinan-doha be zany amina resaka hoe sakafo izay hita fa tsy mahasoa misy zany ny miakin-doha be koa zany amin'ny hoe zavatra efa hita fa tsy mahasoa azy na hoe te hinatsira be foana zany ny olona anankiray kanefa izy zany efa miakatra tosi-dra ohatra ilazako amintsika zany mantsy hoe ny fandiniana ataony manam-pahaizana ny zavatra everitsika fa madinidinika zany amin'ny fombafomba andavanandro dia mety manakorotana fiarahamonina izany zavatra rehetrarehetra izany rehefa tsy voafehy ao anatin'izany koa ohatra ny resaka pulsion ohatra ny amin'ny hoe resaka firaisana ranofo ka ao ambadiky izany no mampisy an'ireny ataontsika hoe fanolanana sy ny hoe resaka fanolanana zaza tsy ampitaona rehefa zavatra zany firaisana ranofo tsy ao anatin'ny consentement ny roa tonta izany dia ao anatin'ny violence izay zavatra zay ao anatin'ny erisetra sy ny fanolanana ny pulsion daholo zany no mitondra an'izay karazan-javatra izay zany hoe ilay hery tsy tohaina zany ao amin'ny olona iray anatotosa zavatra iray izay mety mamotipotika ny manodidina satria rehefa zavatra tsy tao anatin'ny consentement mutuel zany la izy dia famotehana herisetra izay atao amin'ny olona iray amin'izay fotoana izay ny pulsion zany dia mitondra any amin'ilay ataontsika hoe zany hoe ny fampitehan'ny manodidina sy ny fampitehan'ny olona iray ny pulsion ao anatin'ny ataontsika hoe koa zany hoe halatra misy zany ny hery tsy tohaina amin'ny olona iray hanatotosa fihetsika iray ny fangalarana ohatra ny famonoan'olona ao anatin'ny pulsion daholo zay zavatra zay zany hoe pulsion de survie rehefa tsy manan-kohanina ny olona anankiray zany dia lasa izy zany anao erisetra aka ny fananan'ny olona iray mba hahafahany mihinana ohatra voatery izy lasa mamono olona mba hahafahany miaina mahazo ny zavatra izay tadiaviny hahafahany mihinana inona nefa no mahatonga an'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ilay hoe raha ohatra zao ataony hoe rehefa mirongatra zany ny fangalarana mirongatra zany ny karazana famonoan'olona amin'ny endriny maro samihafa dia misy ihany koa ny antony mahatonga an'izay zavatra rehetrarehetra izay ao amin'ny fiarahamonina mety misy ny karazan'olona izay sokajiana zany ao anatin'ilay hoe voahika tsy mahita mihitsy zany ny anjara masoandrony eo amin'ny resaka hoe fitadiavana ny maso eo amin'ny resaka fitadiavana ny toerana maha olombelona zany ao amin'ny sosiete anankiray
inona zany no mety hiafarany reo karazan'olona reo rehefa voahika foana izy isan'andro dia mivadika karazana dalàna zany ao anatin'ny lohany ao zany ilay karazana faniliana ametrahana azy ka misy ihany koa zany idiran'ny fiarahamonina ny karazan-kadalàna izay misy ao amin'ny sosiete iray ka zany zavatra rehetrarehetra izany mantsy zany no mila dinihan'ny manam-pahaizana ao amin'ny tany iray sy ny olon-kendry izany satria ny famelana an'izay hoe samy mandeha samy mitady ny olona ao amin'ny fiarahamonina iray dia ianao mety mieritreritra hoe zaho olon-kendry, zaho olona manam-pahaizana, inona no andraraiko an'izany? Fiainan'ny tsirairay ihany zany, kanefa rehefa mietefany aminao zany ilay fanelingelena na mietefany aminao ny anatra, mietefany aminao ny insécurité, ny resaka famonoan'olona dia mi-concerné anao ihany zay. Izay zany mantsy no hoe anetanana ny manam-pahaizana eo amin'ny tany iray andinika bebe kokoa zany ny fiarahamonina. Inona zany no ataon'ny manam-pahaizana sy ny olon-kendry sy ny autorité ao amin'ny tany iray mba hapisy ny fandriam-pahalemana miainga amin'izay hoe fanadihadiana ny mombamomba ny olombelona, ny comportement ny olombelona. Misy zany iray hoe pulsion. Inona moa zany no azo atao amin'izany hoe resaka pulsion izany dia ny fitaizana ny maha olombelona. Efa norisahako teto ny resaka sakafo ara-pahasalamana, ny resaka occupation amin'ny fanatanjahantena izany, misy ihany koa ny hoe occupation izay omena ny olona zany mba hapisy ny karazana fandaninandro ho an'ny olona iray zany ny amin'ny hoe andanin'ny fotoanany zany satria rehefa ao anatin'ny hoe miravoravo tanana, indrindrandrindra ny tanora izay manana angovo maro zany ao amin'ny tanora, angovo izay tokony ampiasaina, angovo izay tokony olanina. Kanefa rehefa ny tanora zany no misennuie na hoe tsy mahita atao izy zany mandritry ny andro iray manontolo dia mazava ho azy matetika zany dia mandeha any amin'izay resaka pulsion, fitadiavana ny fafinaretana izay mety hitondra ny karazana fikorotanana eo amin'ny fiarahamonina. Io karazana pulsion io nefa raha ohatra ka misy izany ny atao hoe fitaizana ny vahoaka, misy ny atao hoe information omena ny vahoaka, ary indrindraindrindra koa zany dia ny fiezahana ampianatra ny vahoaka satria rehefa vahoaka tsy ao anatin'ny fahalalana, vahoaka milona ao anatin'ny abadona, amin'ny fomba ahoana moa no ahafahana mifehy ny fiarahamonina raha ohatra ka ny akamaroan'ny olona zany tsisy zavatra azony, kanefa ny karazam-pivoarana rehetra avy any amin'ny tany mandroso ampidirina ao amin'ny tany mahantra, isan'ny famonoana daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka iverenako ny resaka pulsion, raha misy zany ny hoe fanabeazana omena ny olona dia ilay karazana hery tsy tohaina ao aminy zany afaka alefa hery tsy tohaina izay hoe mandeha any amin'ny zavatra tsaratsara kokoa, amin'ny tanjona tsaratsara kokoa, hitondra vokatra izay asoan'ny mpiarabelona. Ny resaka pulsion zany ilay hery tsy tohaina dia mety alefa ohatra any amin'ny hoe resaka talenta, any amin'ny resaka fikarohana.
raha mangetaeta mafy de mafy ny olona iray alala zavatra hanana fahalalana ohatra dia alefany ihany zany a ilay karazana hoe pulsion, ilay karazana passion zany alefany any amin'ny ilay karazana fikarohana izay mety ahatsara ny mpiarabelona, mety ahatsara azy koa dia mitondra vokatra tsara izay zavatra zay a ho an'ny tenany, ho an'ny fahasalamany ary ho an'ny mpiaramonina koa. Maro zany a ny hoe karazan-javatra eo amin'ny fiarahamonina izay hoe raha ohatra ka voakolokolo tsara zany a ny vahoaka dia mety hitondra zany zavatra rehetrarehetra izany zany a amin'ny hoe famokarana ambonimbony kokoa izay hitondra ny vahoaka any amin'ny fandrosoana sy any amin'ny fahatsaran'ny fomba fiainany zany, ary indrindrandrindra koa dia hietefa any amin'ny fivoarana fahobe na ara-toekarena na ara-tsosialy na amin'ny lafiny maro dia maro zany a ao amin'ny firenena iray. Ny fandinihana ny maha-olombelona sy ny fombafomban'ny olombelona fanatsarana an'izay zavatra rehetrarehetra izay ary ny fanamafisana ny fampianarana ny vahoaka, ny fikojakojana ny vahoaka amin'ny resaka fahasalamana dia ahafahan'ny firenena iray zany a hanana ny vahoaka izay liam-pivoarana sy liana ny handeha amin'ny fampandrosoana, handeha amin'ny fiainana tsaratsara kokoa satria rehefa tsy voafehy zany a izay karazana hoe pulsion izay tsy manavaka zany io resaka pulsion io na olona faran'izay manam-pahaizana dia mety ho andevoziny io a pulsion io. Izay zany a no hoe hijerena tsara ny resaka fiarahamonina satria mifampiampangahoadala ny ankabeazan'ny mpiarahamonina zany. Zany hoe io adalana io koa mantsy a misy rapport de force koa zany a ao anatin'ny atao hoe adalana. Ohatra ve zany hoe mpampiasa directeur na entreprise iray izay hoe manao adalana ohatra amin'ny vehivavy rehetra, manao herisetra ranofo ohatra amin'ny vehivavy ao amin'ny entreprise, dia matahotra ny voaroka ilay vehivavy a dia tsy mahasahy miteny. Amin'izay fotoana izay nefa tsy misy mahasahy miteny azy hoe olona daly io satria izay ilay rapport de force ny amin'ny hoe raha ohatra zany ka hitonina ny directeur fa izy dia daly kanefa izy afaka manafakay amin'ny asako. Ikotikely izay mpamafatrano nanao karazan-kadisoana zany a afaka alefa any amin'ny kiotikely ny atao hoe kiotikely adala satria tsy manana an'ilay hoe karazana notoriété sy ny voninahitra omena ao amin'ny fiarahamonina ny kiotikely dia any amin'ny kiotikely zany a raha ohatra ka mba sendra nangalam-piana ny kiotikely dia any zany a no anariana ny rihatra rehetra rehetra hoe olona daly iny, zaza daly iny fa tena nangalam-piana na fatandremo. Any zany a no alefa ny rihatra rehetra rehetra. Misy zany a an'ilay hoe karazana rapport de force ao amin'ny société amin'izay resaka hoe adala endry. Iza ny olona atao hoe adala, iza ny olona atao hoe olon-kendry. Eo zany a hipetrahana zavatra maro koa zany satria efa misy ny vondrombondron'olona izay azo torahana ny karazana maloto rehetra rehetra. Misy ny vondrombondron'olona izay hoe tsy
say tenenina zany a ny momban'izay a karazan-javatra izay rapport de force ka ilay vondrobondron'olona efa voahilika foana ao amin'ny société zany a no say alaina baraka say anaovana ny zavatra rehetra rehetra anliana ny zavatra rehetra izay tsy mety dia matetika ao amin'ny karazana vondrobondron'olona io a no miseho an'ilay ataontsika hoe